santatra eo tongotrao. Miarahaba misantatra rehetra amin'ity andro maneran-tany ity. Ho fideratsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira feon-dakolosy. Feon-dakolosy renave miantsana lay tompoty, Jesu lay mpamonjy miantso e fiangana reavy. Alleluia, alleluia, avirakizy mifaly. Alleluia, alleluia, miantso Jesôty. Feon'ny trompetra renave, Jesô ho avy faingana. Ny olona rehetra dia andre ny matitsangana. Alleluia, alleluia, avirakizy mifaly. Alleluia, alleluia, miantso Jesôty. Feon'ny Jesosy renave, mibitsika ho am-ponao ao. Jesu efa niantso elabe, rakizy ho andao. Alleluia, alleluia, avirakizy mifaly. Alleluia, alleluia, miantso Jesôty. Iaraky vavaka isika, Andriamanitra misaotra anao zahay fatraty izao sabato izao. Ampio izahay ankizy mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Amen. Izao isika dia naraka ny tatitra maneran-tany. Mivavaka ho an'ny sekoly anarana. Teraka tao amina tokantrano adventiste amin'ny tarizany andro fahafito atỳ Afrika Botswana ao. Lolo ny dady fa ineny kosa tsy mba nety namonjy fotoam-pivavahana. Tsy nihinan'Andriamanitra izy, koa dia izao sy dada ny zoky lahy roa sy ny zoky vavy no mandeha mivavaka. Kilasy fahatelo ao no niala tamin'ny asany tao amin'ny lalam-by tao Botswana dady fa lasa mpanao politika. Tsy nivavaka intsony izy. Taty aoriana nanomboka nahatsapy iny fa tsy misy dikany ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra ary nanomboka te handeha tany am-piangonana izy. Nisy kristianina nivarotra boky taminy koa dia nentiny neny niaraka nivavaka taminy koa izahay isak'alahady. Nandritra ny fialan'ny sasatra nataoko talohan'ny kilasy fahavalo dia nisy mpampely boky evangelista adventiste koa nivarotra boky. Liana indeny koa dia nividy boky anankitelo nosoratany Ellen White. Nanasa azy hitsidika ny fiangonany ilay evangelista ny Sabata dia nanomboka nivavaka tany izahay. Tsy ela dia vita batisy neny. Kilasy fahavalo tamin'izany ary efa nieritreritra ny lisea anarako. Nanomboka nivavaka sy nifady neny satria tiany nianarako amin'ny Eastern Gate Academy izay sekoly adventista ao Francistown. Adiny roa sasany avy ao an-trano raha mandeha tomobila. Tsy nanaiky anefa dada, nilaza izy fa tsy manam-bola andaovana ny écolaziko. Tsy kivy neny fa nanohy nivavaka foana izy. Niara nivavaka taminy ao, foaziny vao maraina ao dia mivavaka izahay. Mivavaka koa izahay ny hariva amin'ny fotoam-bavaka. Tsy niova hevitra nefa dada dia tany amin'ny sekolim-panjakana tamina tanàna lehibe iray hafa aho no nianatra teo amin'ny kilasy fahasivy. Sarotra ny nianatra tao. Misy amin'ireo mpianatra nisotro toaka. Ny mpampianatra tsy mirarahana manao devoir saraina tsy. Roa taona taty aoriana, tsapako hoe tena leo aho. Ny talao mafy tamin'ny dada aho mba alefa nianatra any amin'ny sekoly adventiste. Tsy ho izy. Nivavaka an-dranomasina ny hariva satria tena te hianatra mafy tao amin'ny Eastern Gate Academy.
ampy ao mba afaka hianatra amin'ny Eastern Gate Academy raha sitraka ao ho ian'ny vava. Ny ampitso dia niresaka taminy eny aho, nanokatra ny baibolina izy ary namaky ny salamy 30:15 manao hoe amin'ny hariva dia misy fitomanina fa noho ny maraina kosa dia misy fiompiana. Nitondra fanantenana ho ahy izany, nivavaka foana aho 2 volana tao aoriana rehefa nifarana ny fialan-tsasatra dia nanontany any dada indray aho raha afaka hianatra ao amin'ny sekoly adventiste. Nangina kely aloha dada, ny dadainao miandry ny valiteniny. Afaka mianatra any ianao hoy izy. Nisaotra an'Andriamanitra aho ary avy tamin'io toe-javatra io dia fantatro fa miheno mandrakariva izy no mandamina ny zavatra rehetra araka izay fantany mahasoa. Ankehitriny dia mivavaka ao amin'ny fiangonana adventiste avokoa ny fianakaviako afa-tsy dada. Eto ambavaka izy ny fianakavinay ary koa ny sekoly Eastern Gate Academy izay nanomboka ny sokatra tamin'ny 7 noho ny fanampiana azo tamin'ny fanatitra Sabata 17 ny taona 5 misaotra tamin'ny fanolorana fanatitra ahafahana manohana sekoly maro maneran-tany. Misaotranao Jesu malalo, chachizao fotoana mamizao, ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao, koa mitenenare Jesu malalo, izahay iaino tsaranao, kahirate nyavyamina, itoetsabetsaka wampunaya, kuwa mitenenare Jesu malalo, izahay iaino tsaranao, kahirate nyavyamina, itoetsabetsaka wampunaya, irate nyavyamina, itoetsabetsaka wampunaya. Mbola fifaliana mandrakariva indray rakizy ny ahafahantsika mamerina lesona indray tonga eo amin'ny fotoana ny zaza minono indray tsika zany izao. Eny ary alohan'izay dia hanao ny hira fifampiarapana ihany tsika hivavaka ohatra ny mahazatra ihany dia hamerina ny lesona. Andao ary 1, 2, 3. Manaona falita faona ravo mahitanao, manaona enao, manaona tompoko. Efa eo daholo ny zaza minono, maka toerana tsara, te endry tsara fa hivavaka isika. Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra fa tianao zahay, misaotra fa omenao anay ny fotoana ahafahanay miaino anao. Taio zahay mba ho zaza endry, ho mpankatoa, ho mpiaino tsara. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary, efa vonona ny ankizy rehetra. Efa sabata fahatelo tsika izao. Andao efa hamerina ny lesona fa efa hay tsara ny gely tsenjery. Le lesona faharoa efa hay tsara ny tsenjery sy ny lohateny. Ao ary 1, 2, 3. Lesona faharoa. Mankany ampiangonana i Jesosy. Tsy anjery, andeha isika ho any antranon'i Jehova. Tena efa mahay tsara. Fa piko kely ny anao hoe ao amin'ny Salamo 2:100 ny andininy voalohany faharoa zany tsenjery zany. Fa lava be zany dia tsy ataontsika fa tsenjery ihany ny ataontsika.
iza moa ny tia makany am-piangonana atsangano eny tanany atsangano eny tanany mahafinaritra tia makany am-piangonana daholo ny ankizy rehetra iza koa moa le tia makany am-piangonana i Jesosy tia makany am-piangonana dia nanao inona moa Jesosy naka an'le inona moa izy naka an'le baiboly horoana taratasy dia nivakiny inona moa le tao sao le tao hoe fanahin'i Jehova no atao amiko izaho no lazaina amin'izany dia nahoron'i Jesosy ny horoana taratasy baiboly dia faly be izy teny tsika tamin'ny olona rehetrarehetra vita ny famakiana ny baiboly satria vita ny anjaran'i Jesosy dia lasa izy nipetraka dia samy nieritreritra izay zavatra nolazain'i Jesosy ny olona rehetra satria teny mahasoa teny mahafinaritra nolazain'i Jesosy dia nisy ankizy vavikely anankiray nanatona an'i Jesosy dia ozy izy tamin'i Jesosy misaotra Jesosy satria manome anay teninao ianao ianareo koa ve ankizy mba afaka miteny ohatran'izany andao aritsika isaotran'i Jesosy koa ao isa 2 3 misaotra Jesosy fa nomenao ny teninao tena tiantsika rakizy Jesosy tiany zazakely ny any anaty kipo aza efa tiany Jesosy le zaza minono kely io tiany Jesosy le zaza efa le bebe reny efa le zaza-bodo tiany Jesosy ny ankizy ny tanora i dada sy neny tiany Jesosy daholo isika rehetra tiany Jesosy ny makany am-piangonana isika koa dia tokony ho tia makany am-piangonana mihira mivavaka ary mamaky ny baiboly andao ny averintsika le hira indray ny baiboly vakio dia mivavaha isa 2 3 ny baiboly vakio dia mivavaha tia mivavaha tsy mitsahatra ny baiboly vakio dia mivavaha fa hitomby anao fa hitomby anao fa hitomby anao ny baiboly vakio dia mivavaha fa hitomby anao dia mametraka mandra-pioana indray ary ho antsika rehetra amin'ny herindray zany ny fotoanantsika veloma rakizy kely miomakomana fa ho any am-piangonana eny ary mandra-pioana indray faly indray zahay miarahaba-tsika rehetra tratry ny sabata manahoana daholo ny zaza-minono sy ny zaza-bodo andao avy hatrany dia hiaraka hivavaka akambana ny tanana ondrika anyloha dia akipy koa ny maso fa hiara hivavaka isika Andriamanitra rainay misaotra anao izay no fitiavanao anay misaotra anao izay fa mbola afaka mitsahatra amin'izao sabata izao dia afaka miaraka mba hamerina ny tantara sy ny lesona ny anaranay omeo fahendreny izahay mba ho mpakatoanao amin'ny anaran'i Jesosy amen ilay lehilahy nahay nisaotra ny lohatenin'ny tantara ny anarantsika nandritra ny herinandro rakizy nitsenjery ao amin'ny Salamo 3:12 minao fa mahay daholo tsika rehetrarehetra andao indray hiaraka anisa 3 efa mahay manisa 3 avokoa 1 2 3 Jehovah Andriamanitro hideranao mandrakizay Jehovah Andriamanitro hideranao mandrakizay hiaraka anaraka ny tantara sika dia mipetraka tsara daholo indray ary nandeha namakivaky ny lalana makany Jerosalema Jesosy mpianany tamin'izay raha teny an-dalana hiditra ao amin'ny tanàna kely iray zareo dia nisy lehilahy 10
ny antsoantso azy avy any lavitra teniny, mpampianatra mba mindrafo aminay e hoy izy ireo. Fantatr' Jesosy fa boka izy ireo satria hita taratra teny amin'ny tarehiny teny, teny amin'ny tanany sy ny tongony izany. Angamba tsy natsapana inona ry zareo, mety ho nitapahana tamin'ny tanany sakafo hohaniny nefa tsy fantany akory. Afaka nandoro ny tanany koa izy ny ratsan-tanany saingy tsy reny akory hoe may izy. Tsy izany anefa ny tena ratsy fa tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy nahazo ny ara-nipetraka tamin'ny fianakaviany tao an-tanàna ny boka satria mamindra ny aretina ny fianakaviana sy ny olona manodidina azy. Mandeha mivoaka any avelan'ny tanàna ny olona manaritra sakafo an'ireny olona avany boky ireny. Apetrany eo amin'ny toerana anankiray fotsiny le sakafo dia lasa ry zareo mirivatra mandositra. Raha sendra misy olona mifanena tsy na amin'ny boka dia tsy maintsy miantsoantso izy hoe maloto e, ary lasa mandeha mivily lalakafa aingana. Nandreny amin'i Jesosy reto boka folo lahy reto, fa efa nanasitrana olona be dia be Jesosy ary maniry mba ho sitrany konga izy ireo e. Izay ny antony antsontsony azy. Tia azy folo lahy Jesosy dia naniry hanampy azy ireo, dia hoy izy mandehana miseho any amin'ny mpisorona any amin'ny tempoly. Tamin'ny andron'i Jesosy manko ny mpisorona ihany no milaza raha tratrany abokana ny olona anankiray, ary raha mbola milaza io mpisorona io koa mbola milaza hoe sitrana le boka, na dia mbola rakotry ny abokana aza ny tenan'izy folahy dia no tanterahany foana izay nolazain'i Jesosy taminy, dia nitodonakany amin'ny mpisorona izy ireo. Rehefa teny an-dalana ry zareo dia nahita fa sitrana daholo, afaka teo amin'ny aretina izay na anjary vaovao malandilandy ny hoditrany. Afaka nitsapany tongotra izy izao dia afaka miazakazaka koa. Tsy nandre, tsy tateny amin'ny endriny ny fahitan'ny mpisorona fa lasa ry zareo nandeha tafody somatsara tany amin'ny tokantrano indray ry zareo. Nijery azy folo niazakazaka teo amin'ny ho any mpisorona Jesosy ary ny mpianany koa sy tapitapitra izay dia nijanona ilay lehilahy anankiray. Nihodina izy dia niverina ary niantsoantso hoe mbola aminao hoe maloto ihany ve? Tsy hoy izy hoe terahin'Andriamanitra. Izay ny naloaka ny vavany, dia niazakazaka miverina ny ankoka teo amin'ny tongotra Jesosy izy, misaotra Jesosy no mifahasitrananao misaotra Jesosy. Nitsiky ndray Jesosy rakizy. Faly izy fa sitrany ity lehilahy ity, faly koa izy fa niverina ilay lehilahy nisaotra azy. Nitodika tany amin'ny mpianatra Jesosy dia nanao hoe fantatrao fa folo izy ireo, folo mirahalahy. Izay ny narary, samy sitrana daholo, na ankaiza ary ny sivy. Tiany Jesosy manome fifaliana sy fahasambarana ny olona, dia tiany koa mandre ny olona milaza aminy hoe misaotra tompoko. Ko engany isika mba ho tahaka an'ilay lehilahy mahay misaotra avokoa rakizy. Amin'ny fofen'ny fitiavana tokoa rakizy no hiara-pako anareo indray tratry ity sabata manokana androany ity, hiaraka amerina ny lohahevitra fahavalo eto isika izay manao hoe lalàna hafa vaovao indray. Lalàna hafa vaovao indray. Ny andalan-teny fitadidy dia ny rahantsika nahita ao amin'ny Daniela 9:7-7. Daniela 9:7-7 manao hoe ary izy no Andriamanitra velona sady mahakitra mandrakizay. Andenga averintsika miaraka ary izy no Andriamanitra velona sady mahakitra mandrakizay. Ny lesona tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany tantara izany dia izao hoe rehefa mivavaka sy mazoto ary matoky eo amin'Andriamanitra antsika rakizy dia tadio fa fitaovana ampiasain'Andriamanitra izara izany fitiavana izany amin'ny hafa koa. Ka dia ny fitiavako sy ny fitiavanao mivavaka izany dia anisan'ny taona ny hafa anompo an'Andriamanitra. Ka dia manasa anao ary hanaraka sahady amin'ny fitiavana be ny fampitinana ny tantarantsika. Dia andao ary rahantsika izany
manana toerana manokana hivavahana ve ianao? Samy hafa ny toerana fivavahan'ny olona sy ankofany amin'Andriamanitra. Indraindray any am-piangonana, indraindray any anaty ala, indraindray eo akaiky ny farihy. Afaka mivavaka amin'ny fotoana rehetra isika na aiza na aiza. Nivavaka sy niakoka tamin'Andriamanitra tany amin'ny toerana izay nahitany ny fahavalony azy i Daniel rakizy. Noho izany antony izany dia nivavaka tamin'Andriamanitra tany amin'ny toerana nampahatahotra indrindra ihany koa izy. Jereo ange, tsy misy na dia rangotra iray akory azy izy, tsy mampino, tokony noraviravian'ny liona mihitsy izy. Tena tsy mampino fa hakakana mihitsy izy zao ka. Nanomboka ny fampiresaka ireo mpiambina. Talanjona dia talanjona izy ireo satria mbola velon'aina ihany i Daniel na dia tao andavaky ny liona nandritry ny alina azy. Nikentro ny Darius mpanjaka raha nitazana ny alalina tao amin'ilay lavaka nisy ny liona. Ry Daniel, faly tokoa aho fa tsy maty ianao. Tsy mbola nahita fahagagana toy izao mihitsy aho hatr'izay. Mahatalanjona izany, tena mahatalanjona. Namonjy ianao ny Andriamanitra ao satria nahatoky azy ianao. Andriamanitra mahery tokoa izy. Andeha hiverina any an-dapa aho ka hanao lalàna vaovao izay ampiarina ankehitriny. Tsy maintsy mivavaka amin'ny Andriamanitra i Daniel, Andriamanitra ny lanitra avokoa ny olona rehetra. Ny Andriamanitra irery ihany no tena Andriamanitra marina. Nanao lalàna vaovao ny mpanjaka ary rehefa niverina tany an-dapa ka nasainy nahely nanerana ny fanjakana izany. Fiadanana ho anareo rehetra ary vahoaka eo ambanin'ny fanapahako. Lalàna vaovao no ataoko ankehitriny manerana ny fanjakako. Ny olona rehetra na lehilahy na vehivavy na zazalahy na zazavavy dia tokony hanaja ny Andriamanitra Daniel. Izy no Andriamanitra velona ary ny fanjakany haritra mandrakizay. Manafaka sy mamonjy ny olona izy ary atraizatraiza ny fakakana ataony. Ny Andriamanitra ny lanitra no namonjy ny Daniel, mpanompony teo an-tanan'ny liona. Nizara izany vaovao izany manerana ny fanjakany tokoa ny mpitondra hafatra. Raha nandre ny fakakana momba ny Daniel izay niaraka tamin'ny liona nandritry ny alina ny olona rehetra teo amin'ny fanjakany. Nahatoky teo amin'ny fivavahana tamin'Andriamanitra tokoa i Daniel ka nanjaka ny mpanjaka mihitsy no nahalala ny herin'Andriamanitra. I Darius mpanjaka kosa no nitarika ny vahoaka ny anompy sy hanaja an'Andriamanitra. Naveriny avy hatrany tamin'ny asa mahalehibe ny gouvernoura azy indray ary Daniel. Nanohy nanompo ny mpanjaka tamin'ny mpatokiana trano izy, nivavaka tamin'Andriamanitra i Daniel na dia tamin'ny fotoan-tsarotra teo amin'ny fiainany azy. Nahalala ny Andriamanitra ny hafa rehefa nijery azy. Azon'Andriamanitra atao tsara ny namonjy ny Daniel talohany nandatsahana azy tao andavaky ny liona rakizy. Olona maro tokoa nefa izao no afaka nahita ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahagagana nataony tamin'ny namonjena ny Daniel. Tahaka ny hitarian'Andriamanitra ny Daniel dia hitarika anao koa izy amin'izay rehetra ataonao. Miaraka aminao izy na inona olana miseho eo aminao, na inona zava-mitranga. Mangatà fotsiny ihany ny amin'ny fomba hoe anahoana ny fomba hiteranao azy anio noho ny fikarakarany ianao. Manahoana daholo indray isika tanora zandriny, hiaraka mitana ny lesona eto indray isika ao anatin'ny fotoana fohy. Lesona fahavalo indray isika izao. Mino fa efa hay tsara avokoa izao na ny lohateny na ny tsy anjery ary nandray fampiarana ihany koa. Andeha iarahantsika manao ary izany. Lesona fahavalo, rojo-pahasoavana. Tsy anjery, samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo. Dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Petera voalohany toko 4, andininy 10. Fitiantsika indray ary ny lesontsika nandritry ny herinandro. Tao anatin'ny dia misionera faraparany izay nataon'ny Paul izany i Paul sy Barnabas tamin'izay fotoan'izay ary tsy izy ireo rery ihany fa nisy namana hafa ihany koa niaraka tamin'izy ireo. Niondrana atsambo izy fa hiverina ho any Jerosalema. Ao anatin'izay dian'izay dia te-hiona amin'ny Filipo ihany koa izy. Betsaka ny zavatsarotra efa nampilazahana sahady i Paul fa hoe isy zava-dozana hitranga aminao raha makany Jerosalema dia nefa nandeha ihany izy. Rehefa tonga tao amin'ny Filipo izy dia nisy mpaminany koa tonga tao aminy, Iagabo ny anarany. Dia
naseho ny agabo indray a ny faminaniana izay avy amin'Andriamanitra fa noraisy ny fekibon'ny Paoly a dia nafatotra ny tongony sy ny tanany, izany hoe ny tenany ihany izany namatotra ny tongony sy ny tanany, dia nilaza izy hoe ny tompon'ity fekibo ity a dia ho atao tahaka izao, fatorana ny tongony sy ny tanany a, ho tsaraina, ho melohana ho faty a, ary ho vonoana. Tsy nampaninina ny Paoly nefa izany, fa nandeha foana izy na dia nanakana ary a ireto namany. Hitantsika izany fa sarotra ny asa. Te anaparitaka ny afatra mahakasika ny Kristy amin'ny olona rehetra i Paoly. Sy ireo mpianatra, ireo nirahan'Andriamanitra hanatanteraka ny asany, dia nanao tamin'ny ezaka rehetra hamitana an'izany andraikitra izany. Tsy mora mandrakariva, sao anefa. Tsy Paoly sy Barnabasy irery na ireo mpianatra irery nanatanteraka azy, fa ireo rehetra izay nanaradian'i Jesosy dia samy nampiasa ny fanomezam-pahasoavany hanatanterahana an'izany asa izany. Tao no nampiasa ny fanomezam-pahasoavany faminaniana, toy ny zanaky Filipo 4 izay nanana fanomezam-pahasoavana faminaniana ihany koa ary nanana fanomezam-pahasoavana tia manampy ao amin'ny fiangonana. Teo ihany koa i Agabo izay nanana fanomezam-pahasoavana faminaniana. Teny an-dalana dia mbola nisy hanome nasoana ihany koa izay nanana fanomezam-pahasoavana ny mandray olona, mandray vahiny. I Filipo ihany koa, raha tadiditsika ny tantara, dia anisan'ireo diakona 7. Nampiasaina izy satria izy nanana fanomezam-pahasoavana ny fitantanana sy ny fandaminana, dia nampiasaina ihany koa izany ho famitana ny asan'i Kristy. Ary ireo mpanaradian'i Kristy rehetra dia nampiasa an'izany. Ho antsika amin'izao fotoana izao ihany koa, dia mbola omen'Andriamanitra antsika nizan'izy ny fanomezam-pahasoavana sy ireo talenta maro samihafa. Iriny indrindra raha ampiasaintsika amin'ny asan'izany, ary ampiasaintsika hanompoana ny hafa ihany koa. Fa rehefa manao an'izany isika dia tafiditra ao anatin'ny rojo-pahasoavana. Izany hoe tahaka ny rojo anankiray izany izay nampidinina avy any an-danitra hamonjena an'izao tontolo izao. Kristy no mason'ny rojo voalohany, ary isika tsirairay avy ny mpanaradian'i Kristy dia rojo, mason'ny rojo akambana ao anatin'izany. Ohatran'ny hoe ohatr'izao izany e. Jesosy no rojo voalohany dia isika tsirairay avy dia toy ny mason'ny rojo tsirairay avy rehefa mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa manaiky ikambana amin'ny Kristy isika dia tafiditra ao anatin'ny rojo-pahasoavana ho famonjena ny hafa. Andengy ataontsika hoe ity za dia ampiasaiko eo fanomezam-pahasoavako hanampiana ny hafa sy hanompoana ny hafa hanatanterahana ny asan'i Kristy, dia tafiditra ao anatin'ny mason'ny rojo anankiray dia andengy eo apetakitsika dia andeha ho lazaina indray hoe ity ianao, inona fanomezam-pahasoavana nananao? Mahay mihira sa mahay miteny, mahay manazava ny tenin'Andriamanitra koa? Tsy fantatro, samy manana azy. Fa rehefa ampiasainao hanompoana ny hafa sy hizarana ny fitiavan'i Kristy dia tafiditra ao anatin'ny rojo-pahasoavana indray ianao, ho lasa maso ny rojo anankiray indray ao anatin'ilay rojo-pahasoavana. Dia mitohy hatrany ary tahaka ny hoe rojo avy any an-danitra hamonjena ny hafa izany. Mino fa mba handray anjara ianao ao anatin'izany mason'ny rojo izany, ary ho tonga rojo-pahasoavana hitaomana ny hafa ho an'i Kristy. Aza dino ary fa ny lohahevitra izay nianarantsika dia manambara fa miaraka amin'Andriamanitra manao ny asany isika rehefa mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananantsika hanompoana ny hafa. Nampianatra antsika izany ny lohahevitra iny fa ny fanomezam-pahasoavana omenantsika dia natao hanompoana an'Andriamanitra, hanompoana ny hafa, hizarana fitiavany, ary natao ho an'Andriamanitra ihany. Rahasoa antsika tsirairay avy ary manapa-hevitra mba hanatanteraka izany mason'ny rojo pahasoavana izany. Rahasoa antsika indray ary.
dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny radiozis faly miaraba ny zatovy ihany ko ary indrindra faly miarabantsika mifankahitatava amin'ny alalany pejy facebook ny radiozis naizanaiza toerana misy antsika rehetra ny fahasoavan'ny tompony amintsika mianakavy loha hevitra anankiray no ny anarantsika tamin'ny herinandro iny manao hoe anisany fa tsy any ivelany anisany fa tsy any ivelany raha alaitsika sary an-tsaina zany lohateny zany dia zao raha misy sary boribory zany a dia ao anatin'ilay boribory ianao fa tsy any ivelany dia raha raisitsika ohatra ara-panaly izy dia zao raha kristy zany lay boribory dia ao anatin'ilay boribory ianao fa tsy any ivelany ity loha hevitra ity zany dia mampirisika atsika mba ho anisany fa tsy any ivelany zany hoe tena mpandray anjara fa tsy mpijery tena miray fo tena miray saina fa tsy hoe mba manao ny hafa dia mba manao ianao zany indraindray mantsy ny olantsika zatovo satria manao ny olona dia ohatrany mahamenatra raha tsy manao dia mba manao koa raha izany le toe-tsaina dia mbola nivelany sika fa zao na ny saitsika na ny fotsika dia ao amin'ny kristy ao amin'le asa ao amin'le fanompona ao amin'le zavatra zay atao anisany fa tsy any ivelany eto dia mirary sosady ho an'ny zatovo rehetra mba tena ho anisany ianao fa tsy any ivelany aza manaiky any ivelambelany satria raha mijery ny baiboly sika dia zao any ivelany no misy ny fikotroan'ifo sy ny fitomaniana tsy tsara ny any ivelany fa ny tsara indrindra dia ny miditra ao anatiny ao amin'ny timoty faharotoko faefatra andininy fasivy no misy ny andininy foy manao hoe mazotoa makaty amiko faingana ianao zay indray zatra tenen'ny paoly zany eto mazotoa makaty amiko faingana ianao satria paoly moa zany aitsika tsara rehefa nianarantsika nandritra ny fotoana maromaro fa izy dia mpifatotra no ny filazantsara dia migadra matetika dia eto izy a miteny hoe mba mazotoa makaty amiko e ary atao vaingakaingana natongava ty zany antso ataon'ny paoly zany a dia antso ho antsika rehetra hatonga antsika anisany fa tsy any ivelany raha tena anisan'ny paoly zany lay fiangonana zay antsony na lay namana zay antsony dia tena mandeha tokoa le olona ary miazakazaka mamonjy azy fa tsy hoe ka any iziko zay ataony any fa tsy zany lay toe-tsaina fa mila makao anatiny sika amin'ny alalan'ny mahanamana maneho fitianao mila fitiavana zany paoly eto zany dia tsy jerena mihitsy hoe ka paoly zany ange matanjaka e manam-pinoana e na tsy vangina aza iny tsy maninona tsia raha tena mba miray fo amin'ny paoly ilay fiangonana dia tena mba mamaly ny etaetany ary tahaka an'izany koa kristy raha mijery ny tantara isika rehefa tao getsemane izy dia mila fitiavana tamin'ireo namany mila fitiavana tamin'ireo apôstôly namany ary zay lay antsotsika hoe anisany fa tsy any ivelany ka rehefa mba miangavy lay olona rehefa mba miangavy re le namany dia midira efa aloha hevitra nijerentsika tao aloloha tao moa zany le hoe mipetraha amin'ny toeran'ny hafa ianao dia eto zany tsika tena anisany mipetraka amin'ilay toeran'ny hafa mihitsy fa tsy any ivelambelany ny zavatra nitranga tamin'ny paoly mantsy eto dia zao nanomboka ny lehibe izy nanomboka ny antitra izy nanomboka ny reraka paoly dia mila ny fiangonana ary misy namantsika misy mpanompon'andriamanitra manomboka mety efa reraka mety efa kivy ihany koa dia mila anao izy ianao zany tsy mieritreritra mihitsy hoe ka izy ve dia tsy hay ampaherin'ny tenany tsia fa na mpitarika izy na mpitondra fivavahana izy mba mety kivy ihany reny olona ireny na kristy na i paoly aza dia mba niangavy mihitsy hoe makanisa ty faingana ianao mazotoa izany lay antsoina hoe anisany fa tsy any ivelany ny zavatra mahafinaritra amin'ny paoly fotsiny dia ity rehefa hita amin'ny paoly fa mireraka izy milehibe izy dia vao mainka nyrehitra ny fahazotony miasa vao mainka nyrehitra ny fahazotony mitory ny filazantsara vao mainka nyrehitra ny fahazotony nanompo an'Andriamanitra zany hoe ny lesona anankiroa lehibe zay atolotra ao antsika zany amin'izay fomba amin'ny paoly zay dia zao aika ity tanjaka
aika ty tanjakitsika itiry zatovo namako de mety miaina izy io enao io kay zany a zatovo fa elehibe enao noho izany araraoty ny mahazatovo anao araraoty de mbola matanjaka ianao midira ao anatiny fa tsy hoe rehefa ariradreraka ianao vo hiditra ao anatiny a efa tara loatra de ny mahafinaritra indray nefa am' paoly de zao na de fahita ny fahareradreraka azy izy ohatra ny lehibe izy de vo mahay ny rehatra ny fahazotony maniry a mba ho tahaka am' paoly avokoa indray sika rehetra anisan'ny olona zay anampy ampaheriny hafa iray fo iray saina fa tsy hoe mpandray anjara fotsiny fa tena mandray andraikitra mihitsy amin'ny zavatra rehetra indrindra ny fanompoana n'Andriamanitra sy ireo adidy samihafa zay ao an-trano ao tsy any ivelany ianao fa tena ao anatiny de irehitra ny ny fahazotonao hiasa ao an'Andriamanitra satria mandalo ihany ny mahazatovo antsika mandalo ihany toy izay ary ny lohahevitsika indray raha fitinina tamin'ity sabata ity de mirary antsika mba hisaintsaina an'izay a de anao fanandramana ihany koa ny am'izay voalaza rehetra mandro-piresaka ryseha Mantsony sikianarady hiambina hitoriko ani Kristi tumpotariu na aizale ni mulutru otende usayane zao hande laisensunau zao hande laisensunau nisande yaranuina handea zao hande laisensunau zao hande laisensunau intiao irawao handea panzaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsonynao zao hande na izy antsonynao nisande hiaranoina handea zao hande Laisensunau zao hande Laisensunau itiao irawao handea zao hande nisande yaranuina handea zao hande itiao irawao handea fifaliana indray no iaravanantsika nahatratra ity sabata ity tonga amin'ny famerenana ny lohahevitra fahavalo isika ilay manao hoe ny mahazava-dehibe izay irinao to anatin'ny lohahevitra iny dia niaraka nandinika n'izay noraketin'ny Jakoba toko 4:1 ka hatramin'ny 10 dia io moa ilay toko izay fototra iorenan'ny lesona sasenao toko izay nanana lohateny kely nanao hoe fananarana ny tiady sy ny mpisintaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra fa io toko io no nisafidianantsika andininy anankiray izay atao fitadidy tanatin'ny herinandro andeha hoe mba samy amerina ny azy sasenao eny ary ny mahazava-dehibe izay irinao rehefa nianatra isika dia nahatsapa fa ny tontolo misy atsika dia tontolo izay to mora manometsiny ny hafa ary be ny toe-javatra samy hafa izay mitranga mahakasika sy manodidina an'izany ary ny mahakasika indrindran'izay dia nanomboka ny toko 4 amin'ny fandravana tanteraka an'izany fomba fisaina an'izany Jakoba ny fanontaniana napetraka dia hoe avieza zany reny olana rehetrareny dia ny valon'omeny dia hoe avy aminao tsy ahitamba olana raha arak'izay ny rahantsika nianatra ny olana n'izao tontolo izao raha toa ka vahana araka ny fomba n'izao tontolo izao dia izao anefa ny toe-java misy hoe tsy ny vokatra nefa neny tena olana fa ny faka mihitsy
dia nifakan'lay olona fa avy amin'izy izy ireny avy amiko avy aminao. Ny lesona izay nirahantsika nandinika arak'izay hitarihan'ny Jakoba antsika dia hoe tsy voatery hoe mahomby eto amin'izao tontolo izao ny olona rehefa miodina amin'Andriamanitra. Fa ao amin'ny Jakoba 4:4 dia izao mihitsy ilay nilazain'i Jakoba hoe fa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Nitsindriany tsara mihitsy hoe koa na iza ny te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Mety ho hita ety ivelany fotsiny ho mpanaradian'Andriamanitra ny olona anankiray kanefa izao no andeha tsy ho adinotsika zavatra hafa mihitsy ny mety irin'ny fon'ny olona anankiray ary io faka hiaviany izany faniriany izany io ny olana matetika ka ho asy ho anao ary ny tokony ho andiniantsika tena dia ny fanontaniana hoe inona marina moa ny tena iriko ary aiza ny toeran'ny faniriako dia mankaiza no andrisihana an'izany faniriana izany. Fa izao ny lesona lehibe izay ny rahantsika nandranto tanatin'ny herinandro hoe raha toa ka araka ny fanao n'izao tontolo izao no amahana olana dia tsy mahomby tsotro izao izany fomba izany raha toko ka azahoan-javatra no tanjona ao anatin'ilay izy. Dia ny fomba fijerina fanao tahaka an'izay hoe ny fomba n'izao tontolo izao nanaovana azy dia maneho ny alalan'ny tsy fananana fitokiana amin'Andriamanitra ary ny tena fototra mahatonga an'ilay izy dia ny fikatsahana fafinaretana indraindray amin'ny fomba sasa. Nahoana moa raha hoe angatahana fotsiny amin'Andriamanitra ilay izy izay ilay lesona ny rahantsika nianatra fa tokony hatoky isika fa mihevitra sy manome izay ilaintsika Andriamanitra ary izay ny mahampino mpanaradian'Andriamanitra antsika mino matoky fa manome ary afaka manome an'izay angatahantsika ka ilaintsika aminy Andriamanitra. Fa izao hoe ny mampalahelo dia matetika dia lavitra n'Andriamanitra ny fisainantsika olombelona eny fa na dia misy fotoana ary isika dia maneho mihitsy fa hoe mpankatoa an'Andriamanitra ka androany ary rehefa miara-mamerina n'ity lohahevitra fahavalo manao hoe izay mahazava-dehibe izay irinao ity isika dia andeha anantona an'Andriamanitra dia anantona antsika izy. Izay mantsy ilay lazain'i Jakoba 4:5 manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy. Fanasana izany sady teny fikasana ary mampatsiahy antsika ny fanirian'Andriamanitra izay te hanana firaisana akaiky amintsika vahoakany. Ao anatin'io andininy io moa ny ampahany faharoa dia tsy dia fantatry ny olona loatra fa hoy ilay izy hoe diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirorosaina. Dia ao anatin'iny koa no andrisihana antsika eo amin'ny andininy 7 moa ny tena manambaran'izay amin'ny Jakoba 4 ny mahitomany sy iory fa ny tena antso atao amintsika dia manasa antsika Andriamanitra dia hanana fifandraisana amintsika izy andeha anatona azy dia anatona antsika izy ka diovina ny tanana atao madio ny fo fa ny fo no itoeran'ny faka hiavian'ny faniritsika. Rehefa miaraka nianatra isika dia mino fa resy lahatra fa ny mpamonjy mihitsy no maniry fatratra dia anaiky ny fangatahana isika tsirairay avy satria dia tsy mahatohatra ny devoly amin'ny herintsika samy rery sika olombelona, tsy mahatohatra n'izany hoe ananana fahafinaretana tsy amin'izy na hoe anao ny fomba n'izao tontolo izao mba azahoan-javatra fa andeha ny atao lara-pahamehana dia ny fanekena an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra antsika eny hatramin'ny fahasoavana anaovana an'izany ary ka fanoherana ara-panahy no ilaina sy takiana amintsika tahaka izay nahazahoan'i Jesosy fandresena. Jesosy zanak'Andriamanitra kanefa dia nivavaka dia izy koa miantso antsika hoe manekena an'Andriamanitra dia manoherana dia voly dia andositra anareo izy, manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy dia andeha Jesosy hatrany. Ilay ohatra tsara indrindra no ataontsika fa mangovotra ane ary matahotra sy mandositra tany eo anatrehan'ny fanahy malemy anankiray izay mahita fialofana amin'ny anaran'i Kristy. Ka andeha zasainao tsy hanao tsinitsinina inona marina ny riko sy irinao andeha aorinao amin'Andriamanitra dia andray ny hery avy amin'ny Kristy hatrany isika dia atohatra ny fakapana, atohatra ny fafinaretana sy ny fanarabian'ny Satana ka andresy eo amin'ny fiainantsika. Mirary sabata feno fitahiana ho anao sy ny ankonanao ary mirary hoe ny fiadanam-po avy amin'Andriamanitra ny eo ao aminao hatrany hatrany ahafahanao miaina ampitoniana ary mitombo amin'ny finoana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Mirary fiarah-mianatra hita ampitombonao amin'ny Kristy ho amin'ny manaraka indray mandra-peona indray ary.
tonga eo amin'ny fotoana zay afahantsika mamitina ny lesony lehibe isika lesona fahavalo zay mitondra aloha teny hoe lay teny fikasana faly miarabantsika aloha ny namanao pastora rakotiny anajany irina ary raisina mpifaliana ny mizara indray ny famitinana ny lesona fahavalo zay ninarantsika tamin'ny herinandro iny melohan'izay nefa dia andao hiaraka ivavaka aloha isika. Andriamanitra eo ankehitriny zay raha mitina ny lesony lehibe izay mitondra lohateny hoe iteteny fikasana dia mangataka ny fananao masiny zay Andriamanitra mba ampifantoka ny tsirairay avy ao anatin' zany famitinana ny lesona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana ny vavaka. Amen. Lay teny fikasana. Ny tsenjery moa dia hitantsika ao amin'ny Genesis 4:20 ka ny andininy voalohany. Genesis 4:20 andininy voalohany manao hoe ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana ary Jehova efa nitany Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ny lesona fahavalo dia zava-dehibe loatra ao anatin'ny lesona rehetra zany raha ny fandiniana azy satria raha somary ampidirina ity famitinana ny lesona ity dia mitondra antsika makany amin'ilay dia lehibe ara-panany Abrahama le izy. Dia lehibe satria ny fanaovana fanatitra n'ilay zanany lahatokana ho fisedranany finoany zany no mahatonga an'izany dia lehibe izany. Lehibe loatra ary rehefa dinihana ihany koa ny lesona fahavalo dia miresaka izy fa eo mihitsiny zany lay toe-javatra niseho teo amin'ny tendrombohitra Moria no ivony bokin'ny Genesis ary misarika ny sain'ny mpianatra lesona rehetra izany zavatra izany. Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka nreto fantaniana zay hovalintsika ao anatin'ny famitinana an'ity lesona ity ary anisan'izany hoe inona ny hevitry ny fisedrana ary inona ny nahatonga an'Andriamanitra nangataka ny Abrahama ny zanany zany mba ho atao fanatitra na dia mifanohatra amin'ny teny fikasana aza izany. Ny fantaniana manaraka dia hoe Andriamanitra no ahita rehefa nanontany Isaka mahakasika ny hoe aiza moa zany ny fanatitra zay ho atao lay zanak'ondry zay atao fanatitra dia hozy Abrahama tamin'izay fotoan'izay hoe Andriamanitra no ahita inona dikan'izany rehetra izany ary fa maninona kosa no Isaka natao fanatitra teo am-piandrasan'ilay zanak'ondry kanefa tsy zanak'ondry nisy tao aorianan'izay fa ondry lahy mihitsy no niseho tamin'izay fotoana izay. Ary ny farany dia inona no hevitra ara-teolojika sy ara-paminaniana mahakasika an'ity fanatitra izay tanterahana ity. Hitantsika tamin'ny lesona ihany koa moa fa tao aorianan'ireny toe-javatra maro isan-karazany izay anisan'ny goavana ireny dia tsy nisy zavatra tsy lehibe nitranga teo amin'ny Abrahama satria tao aorianan'izay dia miresaka mahakasika ny fanambadiany Isaka izy tamin'ny Rebeka ary rehefa avy eo ny fanambadiany Abrahama tamin'ny Ketura ka rehefa nandroso fahanterana moa zany i Abrahama dia nodimandry izy. Izay no amin'ny ankapobeny no ndresahany tao anatin'ny lesona fahavalo ary azontsika fitinina ao anatina lohateny anankiroa zany zay lesona izay ary andeha ho jerentsika anie zay lesona anankiroa izay. Ny voalohany dia ny hevitry ny fanavotana izay tsara ny afantaranao azy misimisy kokoa mety androany ianao voalalan'izany kanefa tsara ny resahana azy eto afahantsika mamitina lalina mahakasika an'izany lesona izany. Ny hevitry ny fanavotana hitantsika tamin'ilay fantaniana voalohany teo zao fa ny fisedrana dia efa hita sady ao anatina fanavotana izany ary ny antony fisedrana dia misy anankiroa ny antony fisedrana. Ny fantaniana mipetraka dia zao hoe fa maninona no misy ny fisedrana. Ny antony voalohany dia zao hoe nisedrain'Andriamanitra Abrahama mba ahafantarana ny tena tao am-pony ary rehefa jerena ao amin'ny Genesis 2:20 ka ny andininy fa 2:12 sy ny 12 dia zao ny vaky ny teny fa niantso azy ilay anjelin Jehova tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama aiza hoy ary hoy kosa izy ity dia hoy izy aza manindritra ny tananao amin'ny anjazalahy ary aza maninona azy akory fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Izay zany lay antony voalohany fisedrana
mba hahafahana mahatsapa ny tenina tao am-pony abrahama ary fantatr'andriamanitra teo ny tao am-pony abrahama. Ny faharoa de zao mba hanombanana ny kalitaon'ny finoany abrahama. Zay zany ny antony faharoa izay antony fisedrana izany. Andeha ho jerentsika ihany toy izantsika ihany mahakasika n'ile tapany voalohany ahafahantsika mamitina n'ity lesona ity io. Fa ao anatin'ilay hevitry ny famonjena zany de nahitana n'ilay ondrilahy zany. Satria ao amin'ny Genesisy 2:7 sy ny 15 de ny zavatra nisy zany de zao tena tampoka amin'izy mianaka mihitsy ny toe zavatra nitranga satria zanak'ondry ny endrasana kanefa ondrilahy no nitranga. Ny tao anatin'izay rehetra izay de nametraka fantaniana mihitsy ary Isaka hoe aiza moa zany ny zanak'ondry, ary azo adika amin'ny teny hafa mihitsy aza le izy hoe zangary dada ny zanak'ondry, za ve ny zanak'ondry, de namaly moa i Abrahama tamin'izay fotoan'izay hoe Andriamanitra no ahita. Ary asa raha tsikaritra ao sy tadidinao fa anisan'ny fanontaniana izay napetraka tany am-boalohany zany zavatra izany, ka raha dika amin'ny teny hafa zany izy io de hoe Andriamanitra no ahita izay zanak'ondry na Andriamanitra no ahita izay atao fanatitra. Dipeny malala lesona voalaza ny lesona tany amin'ny lesona latsinainy zany zavatra resahana izany. Ny lesona latsinainy moa de miresaka mihitsy hoe Andriamanitra nanolotra ny tenany tahaka ny zanak'ondry, ary zay no mahazava-dehibe an'ity resaka fanatitra ity. Ka lesona voalohany azo tsoahana avy amin'io zany de izao ao amin'Andriamanitra irery ihany ny vahaolana mahakasika an'ilay ondry atao fanatitra izany. Ao amin'Andriamanitra irery ihany satria Andriamanitra no ahita, Andriamanitra no ahita. Ary efa ndresana tany amin'ny lesona tany aloha moa zany le hoe voambolana laikileka. Ao amin'Andriamanitra irery ihany no mahita ny tokony atao fanatitra, zay tena zava-dehibe loatra. Ka ny tanjony ity toe-javatra ity zany de tsy ny amaly hoe oviana moa no nanomboka zany fanaovana fanatitra biby izany, na hoe inona moa no tokony ataon'ny olombelona mba hahafahan'Andriamanitra mahakasitraka azy, fa lay azahoana famonjena mihitsy zany ny resahana eto hoe lay ondrilahy zay nasolo ny toeran'ny Isaka de midika ary maneho an'ilay fanomezana zay nataon'Andriamanitra ao aminy ho an'ny Abrahama. Ka ny dingan'ny famonjena zany mpeny malala de izao hita ao amin'Andriamanitra irery ihany izany. I Paoly aza de mbola manamafy ao amin'ny Koritiana 2:5 zay anasananao hatrany. Koritiana 2:5 manao hoe de izao Andriamanitra amin'ny Kristy no ampiavana an'izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisony ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Andao jerentsika indray eo amin'ny lafiny ara-teolojika satria zava-dehibe loatra ny mahakasika an'izany fanatitra izany. Eo amin'ny ara-teolojika de izao arakaraky ny toetra ny fanatitra no heviny ara-panahy, arakaraky ny toetra ny fanatitra zany no heviny ara-panahy. Ka ny fanatitra dorana zany de tokana ihany satria amin'ny fahafenony mihitsy ny andorana azy. Ohatrany hoe efa maneho sahady ilay fanatitra amin'ny fahafenony zay nataon'Andriamanitra ho anjanak'olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fanatitra izay. Ary rehefa iverenantsika kely ny any amin'ny Levitikosy 19 mahakasika ny asa fisoronana de mitovy tsy misy valaka mihitsy ny zavatra nitranga teo amin'ny tendrombohitra Moria sy ny asa zay atao any amin'ny asa fisoronana izany, satria samy mampiasa voambolana fanatitra dorana na ataontsika amin'ny teny hoe holocauste zany izy ity, tena fanatitra dorana mihitsy nampiasa an'izany tamin'ny teo amin'ny tendrombohitra Moria Abrahama, araky ny voalaza ao amin'ny 7 amin'ny Genesisy 2:20 ozy izy hoe ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondrilahy teo ivoany voasarangotry ny kirihatrala, ny tanjony dia lasy Abrahama ka naka ny ondrilahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana. De rehefa ijerentsika koa nefa ny any amin'ny Levitikosy 19 sy ny 15 de mbola miresaka mahakasika an'izay fanatitra dorana zay, ary amin'ny tapany farany ary ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia andraisany osilahy roa atao fanatitra no ny ota sy ny ondrilahy izay atao fanatitra dorana. Ary tsy le fanatitra dorana ihany vao mbola nampiasainy fa mampiasa an'le hoe isehon'ny Jehova sy hoe niseho amin'ny rahony eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana Jehova. Tsy zay ihany fa mbola ampiasaina tany amin'ny tendrombohitra Moria ihany koa ny hoe naka, zany hoe naka ny ondrilahy atao fanatitra, de ampiasaina izy io any amin'ny fanatanterana ny asa fisorona amin'ny Levitikosy 9:20 ny hoe andraisany osilahy roa atao fanatitra no ny ota sy ondrilahy. Ary ny farany voambolana farany zay itovizany reto toe-javatra nisy anankiroa ireto zany de ny fampiasana ny fanatitra ondrilahy izany. Raha jerentsika ny 7 amin'ny Genesisy 2:20
manao hoe ary abrahama nyerika nijerika indro nisy ondry lahy teo ivoany voasarangitry ny kriatrala ny tandrony de lasy abrahama ka naka ny ondry lahy ary nataona hofanaritra azy ho fanaritra dorana hosolony zanany ary ny andiny fahadimy am Levitikos 2:40 de miresaka mifitoviany zay ary ny fiangona zanak'Israely de andraisan'ny osy lahy roa atao fanaritra noho ny ota sy ondry lahy izay atao fanaritra hodorana ripiany malala misy fandraisany mihitsy zany ny toejavatra nisy tany amin'ny oasa fanavotana lay asa fisoronana sy lay toejavatra nisy teo amin'ny tendrombohitra mori io ary tsy vitany hoe fanandramana misy eo amin'ny ara-pivavahana na fanandramana ho an'ny olona manokana zany ny zavatra misy eto fa tena fahatanterahan'ny faminaniana mihitsy satria maneo an'lay asa fisorona zay ataon'ny Kristy mihitsy ka izany lay toejavatra ny seho sy ny takina tamin'ny Abrahama teo amin'ny tendrombohitra Moria izany. Zay ny tapany voalohany izay azoko antoka fa azonao tsara mihitsy fa ay lalina be ohatran'izany ny anton-javatra teo amin'ny tendrombohitra Moria. Fa andao itsika hiditra eo amin'ny tapany faharoa, ny tapany faharoa dia azo mena lohateny ny herin'ny vavaka. Satria rehefa jerentsika ihany koa ny tapany lesona dia miresaka izy mahakasika ny tokony ho vadiny Isaka zay anisan'ny nanahira-tsaina ny Abrahama mihitsy hoe tena tokony ho sahazazy hoe ny vadiny rehefa avy eo sa ahoana ny fomba hiatrehana an'izany ary taorianan'izay moa dia ny fanambadiany tamin'ny Ketura rehefa avy eo nodimandry izy fa ny vavaky Eliezera no antsoahantsika lesona amin'ity tantara ity izay anisan'ny resahana tao anatin'ny lesona satria zava-dehibe loatra izany zavatra izany. Genesis 7:12 hatramin'ny 7:12 misy ny vavaky Eliezera zay mpanompony Abrahama io. Zao ny voalazany teny. Ary hoy izy Jehova Andriamanitra Abrahama tompoko, ambino anio ary asoso Abrahama tompoko. Indro mijanona eto anilan'ny fatsakana aho ary ny zanaka vavy niponina ao an-tanàna mivoaka atsaka rano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba hareno kely ny sininao isotroko ka hamaly hoe izy misotro sady ampisotro ny ramevanao koa dia izy ihany no ako voatendrinao ho an'ny Isaka-mpanomponao ary izany no ahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Ripiany malala. Azo zaraina telongezabe ty vavaka nataon'ny Eliezera ity izay zava-dehibe loatra. Ny tapany ny voalohany zany hevitra ngezabe voalohany dia zao tena amin'Andriamanitra mahandremaniny manokana amin'ny ara-tantara mahara-tantara azy mihitsy no ny antefaly ilay vavaka zay nataon'ny Eliezera. Tena zava-dehibe zay satria mino izy fa tena Andriamanitra marina ny Andriamanitra ny tompony. Ao amin'ny andininy fa 12 misy an'izay. Ary ny teboka faharoa zay anisan'ny manan-danja ihany koa dia zao nangataky ny aombiazana Eliezera. Nangataky ny aombiazana Eliezera. Zava-dehibe zay satria ao anatin'io le nangataka ny aombiazana io Eliezera dia zao fantany tsara mihitsy fa afaka mifeny zavatra rehetra Andriamanitra, afaka mampiseho ny toe-javatra zay ilainy ihany koa, afaka mampitranga ny faniriany ihany koa ka mba ho tanteraka izany zavatra izany. Ary tsy vitan'le hoe Andriamanitra asehoy mivatana mihitsy ny zavatra mitranga eto fa tena misesy mihitsy le izy hoe hatramin'ny anondriana, hatramin'ny andoliany zany ka hatramin'ny fanomezana rano an'ilay rameva. Zany zavatra zany nangatany Eliezera tamin'Andriamanitra avokoa ary mihitsy manantena mihitsy izy tamin'izay fotoan'izay fa afaka hijery sy hiaino azy Andriamanitra. Ary ny fahatelo zay anisan'ny ngezabe ihany koa dia zao napetraka Eliezera tsara mihitsy ny fepetra rehetra mahakasika n'ity vehivavy izay mety ho vadiny Isaka ity amin'ilay fisafidianana an'ilay vady zany. Dia tena naneo an'ilay fitsapana tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Zany hoe ilay vehivavy hovidiana zany tsy hoe amela an'ilay siny eo anoloany fotsiny fa tena anana fandavan-tena mihitsy hampisotro an'ilay rameva folo zany, hampisotro rano ny rameva folo. Fa ny zavatra ohatrany somary sarotra ilazana azy eto dia zao hoe Andriamanitra mihitsy ve no misafidy an'io vehivavy io. Andriamanitra mihitsy ve no misafidy an'ilay vehivavy. Misy lesona ngezabe azontsika tsoahana avy amin'io zavatra andresahana io ihany koa. Ka io le fanandramana io zany dia tsy famantarana ivelan'ny natioraly fotsiny ny anehoana ny faneken'Andriamanitra fa ihany koa fitsapana ny toetran'ilay vehivavy. Satria anisan'izany zao ohatra hoe mahalala tanana ve ity vehivavy zay ho vadiny Isaka ity, mateo ty ve ty vehivavy ty, tsara sitrapo ve vehivavy ty, manana toe-tsaina tia manompy ve ilay vehivavy, tia mampiatrany vahiny ve, manana lazonady, manana tanjaka rabatana ve, ara-pijika ve zany vehivavy izany.
ka hita zany fa rehefa nandeha ny tantara dia nanomboka mbola mitoy foana zany lay fampiresahan'ny elezera tamin'andriamanitra de mbola eo pitoizan'lay fifampiresahana de efa misy zavatra tanteraka sahady teo amin'ny zavatra nangatahany zany ry havana malala lesona anankiray ihany ko zay azo soahany zany satria nahoana ianao zany a eo ampanatanterana ny vavaka zay nataonao de tadio tsara fa efa mamaly ny vavaka ihany ko andriamanitra ary mahafantatra ny toy an'iny zavatra horesahanao iny ihany ko a andriamanitra am'izay fotoan'izay voalaza mazava tsara ihany ko ny momba ny arabatan'lay vehivavy satria rehefa nitoy am'izay zany le zavatra nangatahany elezera de nanomboka nytoy le izy ny atsarany ny mahavirjinina azy araky ny voalaza amin'ny andiny fa 9 am genesis toko 7 ary tsy vitan'izay fa hatramin'ny loha ranom-pianakaviany ihany ko a de voaresaka ao anatin'izay ihany ko tena mety tsara mihitsy amin'ny isaka ity vehivavy ity ry havana malala tena tsy nampoizin'lay mpanompo ny zavatra nytranga tena tsy nampoziny ty lay mpanompo ty mihitsy satria tena mipetrapetraka arak'lay faniriny le izy mipetrapetraka araky ny faniriny ary tanteraka tsy andavany zany zavatra izany ary mifantoka tanteraka tany amin'ny rebeka ny fahatanterahany zany fitsapahana izany satria rehefa nitoizana ny tantara de zao nametraka ny siny ny rebeka ny mandiny 7 ary nanana fandava tena nitondra ny rano izy a tamin'ny siny a de mbola nampisotro le rano a ho an'le rameva izy amandiny 7 ary tsy vitan'izay fa nioatra ny nangatahan'le mpanompo mihitsy ny zavatra ntateraka teto satria tsy nanome rano fotsiny izy fa nasainy mihitsy le mpanompo mba hisotro rano ihany ko ary tsy vitan'izay ihany ko ry havana malala fa sady vehivavy mavitrika no mazoto no mahomby amin'ny asa rehetra raha ny fahitana azy izany gaga zy talanjona fotsiny ty mpanompo ity mahakasika ny vadiny isaka tena gaga izy ary na de gaga aza nefa izy de mbola nanana fisalasalana foana nanana fisalasalana ihany izy na de teo aza zany fahagagany izany hoe tena tanteraka araky ny fanirina le izy fa araky ny voalaza mantsy eo amin'ny genesis 7 ka ny andiny fa 1 manao hoe ary raha lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba ahafantarany na efa nambin'ny jehova izy taminalehany na tsia mbola ny salasala ihany izy fa izao rehefa tonga tany antranony rebeka mihitsy izy zany le mpanompo zay izy vo tena resy lahatra tanteraka hoe ity no izy andriamanitra resy lahatra izy misy lesina ngezabe azy soana ao anatin'izay ry havana malala satria rehefa tena mifanara-tsaina mifanaraka am'lay toetsain'andriamanitra mihitsy zany toetsain'ny olo anankiray de na nyvavaka aza de efa le toetsain'andriamanitra mihitsy no mandala ao aminao de ianao mamoaka azy amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny andaona fanandramana mahakasika an'izany lesona ngezabe izany ary rehefa natsapa zany a ity mpanompo ny abrahama ity elezera zany fa tanteraka zay ny zavatra rehetra zany satria tonga tany an-trano izy tany an-tranolay vehivavy zany de nanavavaka feny fitahina izy araky ny voalaza ao amin'ny genesis 7 ka ny andininy fa 7 manao hoe ary nanao hoe isaorana ane jehova andriamanitra abrahama tompoko izay tsy nanaisotra ny famindrapony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko fa izao dia no tantanan'i Jehova teny an-dalana ho aty an-trano ny avany tompoko ny fitahina moa ry mpiaino malala dia manamarika fa tanteraka ny fangatahana tanteraka ihany koa ny faminaniana ary eto ampamaranana azy de izao na tonga ilay mpanompo zany na azo fa tsy andriamanitra fitiavana ihany ty andriamanitra ity tsy andriamanitra mifamindrapo ihany ty andriamanitra ity fa andriamanitra mifahamarinana sy andriamanitry ny asa ihany ko ka afaka mampiseho trangan-javatra mampiseho ny trangan-javatra zay ilaina ihany ko araky ny fanirina sy ny mahatsara azy izany andriamanitra izany andriamanitra ne hitanao sy ny ankonanao ary irarina mba hanao fanandramana miaraka amin'andriamanitra raha averiko indre mandeha zany zay dia le fanatitra de maneo an' jesosy sahady ary faharoa ny vavaka de ilaina ka na manahoana moana ny toe-javatra zay ilaina hitranga eo amin'ny fiainana na sarotra ny toe-javatra miseho de ilaina ny mivavaka amin'andriamanitra ary fantany ny atao mahakasika ny fiainatsika zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana zay afatsika manatanteraka ny fanatitra ny sekoly sabata izany ka ao anatin'ny fanaovana ny fisian'ny feokira malefaka no andeha anatanterantsika an'izany fanatitra izany
amarantsika azy tanteraka dia andao iaraka anotrika alohantsika dia hivavaka isika. Andriamanitro rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izay no inylesona fahavalo iny, ilay teny fikasana ny lohateniny, ary nahita zavatra anakirongeza be izay tao anatin'izany lesona izany, dia ny fanatanterana ny fanatitra teo amin'ny tendrombohitra Moria izay misy tovizany tanteraka ny amin'ny asa fisoronana izay maneho ny fahafatesan'i Kristy teo ambony azy fijaliana ho famonjena ny olombelona rehetra. Tompo Andriamanitra io, hitanay tao anatin'izany fa ny famonjena dia tsy avy aminay, tsy avy amin'ny herin'ny tenanay, tsy avy amin'ny asanay na avy amin'ny fahatsaranay, tsy avy amin'ny fananana anananay, tsy avy amin'ny toerana misy anay, fa avy aminao irery ihany. Ataovy mahatsapy izahay Tompo fa tsinotsinona akory, ary ny adidinay dia ny mandray an'izany famonjena izany ampinoana ihany. Nahita ihany koa izay Tompo fa zava-dehibe ny vavaka, ary anisan'izany ny vavaka izay nasandratry ny mpanompony Abrahama Elezera izany. Ampio ihany koa izay mba nanan'izany fiainam-bavaka izany, ifandray aminao tsy tapaka, ka na ny vavaka tonononay aza dia mifanaraka amin'ilay sitraponao, Tompo Andriamanitra io. Io izany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Io manokana ihany koa Tompo ny fanatitra ny sekoly sabata izay ny tanterana teo. Ny fanirinay Tompo dia ho tonga any amin'ny toerana izay asany izany, avita be amin'ny asanao izany, ary tsy vitan'izay ihany Andriamanitro fa ny tenanay mihitsy no atolotray ho fanatitra velona masina ankasitrahanao. Izany vavaka izany Tompo dia tononay sangatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotran'Andriamanitra isika satria totosany fandarantsika ao anatin'ny fotoana sekoly sabata, ary misotratsika ihany koa naharitra hatramin'ny farany ny tompony hitantsika sy ny ankonantsika ny atokantrano sy any amin'ny toerana misy atsika any. Satria moa amin'ny masabata manokana ny sabata androany izay ny mpisantatra no mitantana azy sy ny manatanteraka ny fanompoam-piavana rehetra, dia asaina mandrakariva ianao mba hanatrika an'izany fotoana manokana izay iarahantsika amin'ireo mpisantatra ireo izany. Ka amin'ny folo sy fefan'izany fotoana izany dia mirary soa, mirary ny fitahin'ny Tompo ao antsika tsirairay avy. Veloma tompoko. Dia mbola amin'ny fofeno aravona sy hafaliana hatrany ry ava-malala no hiarabanantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana mahakasika ny fahasalamana ity. Ary asaiko ampanajana ianao anaraka indray hatramin'ny farany. Ny loha hevitra izay resantsika moa tamin'ny herin'ny androany sy ny amin'ny an'io ity dia mikasika ny amin'ny vavaka sy ny aretina. Ary tamin'ny farany isika dia niresaka ny amin'ny zavatra tsara ho fantatra, ny amin'ny hoe misy olona izay mihevitra fa harovan'Andriamanitra izy amin'ny aretina satria mangataka taminy. Andriamanitra nefa tsy namaly ny vavaka nataony satria tsy niseho tamin'ny asa ny finoany. Ary ilay asa aseho amin'ny finoana izany, ny finoana aseho amin'ny asa izany azafady, dia tsy inona akory raha eo amin'ity lafiny ara-pahasalamana ity, fa ny tokony hanomezana tombam-bety ny tena mba ho heverina tsara ny momba ny tena, satria Andriamanitra dia tsy hanao fahagagana raha toka tsy miraharaha ny tenantsika isika. Ary ny faharoa resantsika tamin'ny heriny dia mahakasika ny koa ny hoe raha ohatra ka manohy mandika ny lalàn'ny fahasalamana isika ka tsy mitandrina ireny lalàn'ny fahasalamana ireny, nisy ohatra vitsivitsy ny resantsika tamin'izany toy ny hoe fahadiovana, ny fomba fisakafoanana, ny momba ny fitafiana, ny fomba fiaina ankapobeny mihitsy, izany rehetrarehetra izany ilay
fiarovana sy fanajana ny lalan'ny fahasalamana. Ary ny fahatelo dia mahakasika ny amin'ny hoe fisorohana mihitsy, misoroka mialoha, raha tsy miraharahany fisorohana mihitsy zany tsika amin'ity fahasalamana ty, de na mivavaka tony ahoana aza mba iarovana amin'ny fahasalamana sy ny aretina dia tsy hamaly izany mihitsy Andriamanitra. De indresantsika tetony amin'izay hoe ny fomba fisorohana ny aretina dia amin'ny alalan'ny fanajana ireo fomba valo zay ara-boajanahary mba hiarovana amin'ny aretina zay nataon'Andriamanitra izany. Dia eto sika zany zao de tonga amin'ny hoe vavaka ho an'ny marary indray. Rehefa misy marary zany dia ahoana ny tokony ataontsika amin'izay vavaka izay. De zao ny voalaza ao amin'ny boky Testimonies volume 2 ka ny pejy 770. Testimonies volume 2 pejy 770. De zao no voasoratra ao amin'izany pejy izany. Tokony atao amin'ny fotony feno finoana ny fivavahana rehefa manandratra vavaka ho amin'ny marary, fa tsy atao amin'ny fahataitairana. Amin'ny fotony zany no atao rehefa mivavaka ho an'ny marary, tsy atao amin'ny fahataitairana izany. Satria na ny antony, Andriamanitra irery no mahafantatra ny lasan'ny tsirairay avy. De ny anjarantsika zany de ny mangataka an'Andriamanitra hanasitrana ny marary raha sitrapony izany. Miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany ny fanasitranana ny marary. Ka noho izany de zao, aoka ho atao amin'ny fotony feno finoana ny fivavahana rehefa manandratra vavaka ho an'ny marary isika. Aoka tsy ho atao amin'ny fahataitairana izany. Ary manaraka izany ihany koa dia tsara fantaritsika amin'ity vavaka ho an'ny marary ity fa fahadisoana tanteraka ny mangataka ho sitrana kanefa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Fahadisoana izany ry hava-malala araka an'io taridalana io ihany ao amin'ny pejy 770 io ao amin'ity Testimonies volume 2 ity. Fahadisoana tanteraka ny mangataka ho sitrana kanefa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanambarany manaraka eto dia ny hoe tokony hangataka ampahatsorana amin'Andriamanitra mba hijery ny marary amin'ny fomba manokana, ampinoana isika ary hamelany ho avy eo ampelantanan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mivavaka izany tsika de mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra momba ny fahasalaman'ilay marary, de aoka lay marary sy lay mivavaka samby anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary apetraka ampinoana eo ampelantanan'Andriamanitra izany vavaka izany. De anjarantsika ny miandry ampahatoniana ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny pejy 770 amin'ity boky ity ihany dia zao ny voalaza hoe mivavaka mba hitohizan'ny fahaveloman'ireo marary isika raha afaka hanome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainany. Zany hoe ny antony angatantsika fanasitranana ho an'ny marary zany de mangataka amin'Andriamanitra tsika hoe mba homeo fahasitranana izy aoka mba hitohy ny fahavelomany. De Andriamanitra zany no mahalala fa raha toka tian'Andriamanitra mbola hanome ny voninahiny eo amin'ny fiainany izany marary zany dia hotohizan'Andriamanitra ny fahavelomany. Zava-dehibe ny fahafantarana an'izany rehefa malala. Mivavaka isika mba hitohizan'ny fahaveloman'ireo marary raha afaka hanome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainany. Aoka nefa tsy ny sitrapontsika no tanteraka fa ny sitrapon'Andriamanitra, ka tsy tokony hanana endrika baiko zany ny vavaka ataontsika, fa tokony hanana endrika fanelanelanana kosa mba hahafahany manatanteraka zay angatantsika. Raha tsorina zany io voalaza eo amin'io boky io dia ny hoe aza mibaiko an'Andriamanitra isika amin'ny vavaka zay ataontsika ho an'ny marary. Fa aoka kosa isika hanao fanelanelanana ho an'ilay marary eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra rery ihany
no mahafantatra hoe inona no hataony amin'ilay olona izay marary nentintsika ambavaka. Dia izay indray ary ny fotoanantsika androany mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany mbola hohizantsika amin'ny herin'ny toy izao a ny famaranana ity lohahevitra mahakasika ny hoe ny vavaka sy ny aretina ity. Mametraka ny veloma mandram-piaona indray ary.